fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa anatin'ilay fandarana iray vatsy iray aina. Ziarahanao eto ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny isaky ny ora toy izao. Fifaliana ho any miaraka aminao ary ndeha tononona ho anao so amin'ny ankonanao. Mandray izao onjam-peo izao ny fiadanan'i Jesu Kristy tompontsika. Izy ilay efa tia antsika, izy ilay efa nanolotra ny ainy nanantsika fiainana mandrakizay. Dia izy ilay niteny tamintsika hoe zaho avy hananany fiainana sady hananany be dia be. Izy ene no hanapaka ny tokantranonao ary hitarika anao hatrany mba hanatsarana ny fifandraisana ao anatin'ny tokantrano. Dia hijery anoy izay fitantsika teo tsika amin'ny tian'io ty ny amin'ny fiainan'ny mpivady ihany fa milohan'izany dia andeha metaka eo amin'ny tompo izao fiarahana izao indray. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fotoana izay mbola omenao ahafahana mizara ny amin'ny sitraponao, ny amin'ny hanatsarana hatrany ny fiainana ao anatin'ny tokantrano. Raha mijery indray zahay ny amin'ny fiainan'ny mpivady amin'ny tian'io ty tompo dia fantatrao loatra ireo tokantrano maro miatrika olana ao anatin'izany fiainam-panambadiana izany noho ny antony maro samihafa ary anisany betsaka amin'izany tompo ny fanitsakitsahana ataon'ny vady, ny fitsangajangana izay miteraka ratra-po, miteraka alahelo mafy ao anatin'ny anankiray izay iarana izany. Petraka fiaino aminao izay ahafahana manitsy mitondra vahaolana eo ambany fitarian'ny fananao masina amin'izany atolotsaina izany tompo dia manatrefeno anay ary ianao nitarika anay fanay masina atakarany amin'ny sitraponao. Ianao no andrava zay mety olana, andrava zay mety fomba fijery tsy ahafahana mandray ny sitraponao matoky ianao zay fa hainao ny zavatra rehetra. Voninahitra anaranao zay rehetra ifampizaranay amin'ny tian'io tia amin'ny anaran'i Jesu Kristy ilay efa tianay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Anaraka iraray avy hatrany aloha andeha ametraka eo amin'ny tompontsika satria dia indraindray koa tsika reraka tsy ampivavaka dia manentana antsika ny amin'izany ty hira ao anatin'ny firana FFPM ity fa 2:37 mandra-piavin'ny tompo mba mivavaha. Se é fao mi terni atau nau mi nari rapanu pucara diana begitu fa diamina dia izay tokoa no afatra omen'ny tompo mialohany anomboantsika an'izao fandarana tsony amin'ny mivavahana. Indraindray tsika tsy ampivavaka, indraindray tsika repotra ao anatin'ny alahelo dia tsy ampivavaka fa alay-panaza indraindray anome tsiny an'Andriamanitra na sorena amin'Andriamanitra dia ny fivavahana zava-dehibe sady toko atsika, ero atsika, hananantsika fanantenana sady afahantsika ihany koa mametraka eo amin'ny tompo ireny vesatra sy alahelo
samy fireny ary tsy izay fotsiny fa ny hoe mba hitondrany tompo vaolana amahany izay olana anampiany antsika ao anatin'ny fitantanana izany tokantrano izany. Ny ilo hevitsika androany dia ny amin'ny hoe fanantenana sy ny famafazana, fanantenana sy ny famafazana. Tolositsika dia nianatra ny hoe fangatsiahana eo ampivady. Manao famitinana kely isika sao dia tsy naheno fandarana teo aloha ianao, dia mba ahafahanao mitovy ny amin'izay mety manaraka ny amin'ny fitoizan'ny fandarana, mitovy amin'izay rehetra nanatrika ihany dia esahantsika ho fitinina izay vita teo aloha zay dia mamerina ho an-tsaina ihany koa an'ireo izay rehetra efa naheno fandarana kanefa efa herinandro moa zay no lasa ny ahafahantsika mandray mora andraisantsika kokoa ny amin'ity toen'ny fandarana anio ity. Ny fangatsiahana eo ampivady zay no jerevantsika teo aloha. Ny fangatsiahana dia fangatsiahan'ny fitiavana, vokatry ny fihetseham-po malahelo, fihetseham-po diso fanantenana, fihetseham-po kivy, fihetseham-po fahatsapana ho vaofitaka na mahatsiaro ho natao tsinotsinona eo amin'ny fifandraisana sy izay mety hoe antony samihafa zany miteraka alahelo ratrapoa eo an'izany fifandraisan'ny mpivady zany ka mitarika amin'ny tsy firaharahiana intsony ny vady. Zany hoe ilay vady nandratra sy nankiraro fo iny lasa tsy te hifandray aminy intsony zany, tsy te hiraharaha azy intsony zany le toe-po zany vokatr'izay hoe ratra tondra mankany amin'ny atezerana mirehatra izany. Zany hoe ny fihetseham-po izay maratra no mibaiko ny fieritreretana, fihetseham-po izay maratra no lasa mibaiko ny fieritreretana ka izay no mitondra ny olona anankiray anatanteraka fihetsika na zavatra atao anankiray zany, dia tsy misy fiarahamonina mandeha tsara intsony fa lasa fahazarana sisa, tsy lasa ilay faneom-pitiavana intsony zany no mandeha, ilay tsikitsiky, fifanoroana, ny tambitamby, ny maso mifampijery malefaka maneho fifandraisana mifamatotra sy zay rehetra hoe faneom-pitiavana rehetra hoe mba hiaraka kely hitsangatsangana, hiaraka hanao teny mamy sy ny sisa zany, fa tsy te hijery tsony an'ilay vady aza fa feno fahasorenana ny foa dia lasa mandositra ny ifanatrika ao anatin'izany ratrapo lalina izany. Maro tsika ny antony mahatonga an'izany ratrapo zany noho ny fanitsakitsahana fitsangatsangana, noho ny tsy firaharahiana fanaovana tsinotsinona, noho ny tsy firaharahiana ny hevitra, noho ny antony fianakavian'ny vady noho ny maro ny antony mahatonga azy. Dia tsika tamin'izany ny soatra masina ndraisitsika ny Romanina 2:20 andininy 7:20, mino fa tadidinao zay Romanina 12:19 zay tadidinao ve? Dia ary rahantsika mamerina indray mandeha izany soatra masina zany vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay ny famaliana ho Jehova, fa raha naona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo hosotroiny, aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Izany soatra masina zany izay nanentana antsika ny amin'ny hoe tsy ilay fihetseham-po no mibaiko ny atao, indrindra zany hoe fihetseham-po malahelo sy mitovy amin'ny rehetra no andeha hitarika antsika hieritreritra zavatra ratsy ka ahatanteraka zavatra zay ratsy, tsy ahasoany fifandraisana, tsy ahasoany fiarahamonina na amerina indray ny fahatsarana anatin'le fifandraisana mpivady fa vao maika andavaka lalina kokoa ilay olana sy ilay elanelana misy eo amin'ny mpivady. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy, omeo lalana ny fahatezerana, zany hoe tsy aoka tsy ahazo laka ao anatin'ny fonao zany fahatezerana zany fa
aleon'ny tompo no ametrahana ny aditsika, aleon'ny tompo no afantatra zay tokony ataony amin'ny vadinao, fa ianao kosa dia anana fieritrretana tsara ary anatanteraka izay tsara. Ny lesona mila tadidiana zany ao anatin'izay le hita teo aloha zay a de ny hoe raha malahelo a tonga hatrany amin'ny fahatezerana zany no ny antony samihafa, de tsy avelako, tsy ekeko ibaiko a ny amin'izay fieritreretako sy indrindra izay ho ataoko ny amin'ny vadiko a io fihetseham-po a izay ao anatiko io a ny amin'izany zavatra izay nataony teo amin'ny fiainanako ka nandratra zany. Zay zany no tadidiana, ekeko ary tsy raran'Andriamanitra raha teo ny fihetseham-po malahelo tonga ny amin'ny fahatezerana. Fa hoy izy eo amin'ny Efesianina 4:5-20 hoe tezera vaza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Tezera vaza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. De eo indrindra ny olana amin'ity fohy ity, eo ny olana ary ianareo zay ny antsona nandefa message a taorina ny fandarana iny de ny hoe le izy anie inona ny tokony ho atao zany, inona ny tokony ho atao, inona marina zany le vahaolana tiana hoentina taorina ny fandarana iny. De zao no nampatonga namerina nampatsiaro ny amin'iny famotinana iny hoe misy dingana izay arahana. Ireo zay nilazaintsika teo aloha de ireo aloha ny mila iainana aloha, satria raha ohatra ka tsy ireo raha tsy vitantsika, ireo raha tsy vitanao de sarotra aminao ny androso ny amin'izay fitohizan'ny lalana zay tiany, satria zay ny tenin'ny tompo hoe tsy mila mitahiry fahatezerana, tsy tokony ny fahatezerana no ibaiko anao ny amin'izay ho ataonao na de maratra sy malahelo aza, fa omena lalana zany fahatezerana ary dia miroso amin'ny dingana manaraka indraitsika. De marina tokoa fa tsy hoe tsotsorona fotsiny izy le izy, hoe tsotsorona fotsiny hoe hobaikona zany ny saina tsy hamaly ratsy, hobaikona zany ny saina de ionona fotsiny zany. Le fofenao ratra sy votona lahelo iny zany de te hirongatra tezerana de lasa ahoana ny afahana hoe ampitsahatra n'izany fotsiny de tonga de hoe aeritreritra zavatra tsara de andehana tanteraka zavatra tsara, mbola aneo fitiavana indray nefa mifoha aza mbola maloto sy maratra. Izay indrindra no mahatonga antsika, mahatonga ny soratra masina moa zany manao hoe omeo lalana ny fahatezerana. Omena lalana ahoana moa zany fahatezerana zany, zany tsy avela ahazo faka ao anatinao zany. Zay moa ny tiandriamanitra hoe aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezerana, hoe tsy tokony hitoetra ao anatsika noho ny ratra noho ny alahelo a zany fahatezerana zany, fa tsy maintsy atao zay ialany zany fahatezerana zany. De eo no mahasarotra le izy hoe ka moramora le izy arakaraky ny alalin'lay ratra inge, de lasa tsy te amela heloka ianao hoe mila fotoana ny ahafahana ahafahan'ny fo ho sitrany hatrehan'izany. De zay no lasa olana kanefany a na oelana ho aingana de ny mahasoanao, ny mahasoany zay rehetra maratra de ny manana fahatoniana, manana fiadanam-po ary tsy afaka ny anana an'izany ianao raha tsy mamela heloka, raha hitahiry fahatezerana zay tsy mitondra ninninona, tsy mitondra soa eo amin'izay ho fiainako avinao na fifandraisanao amin'ny tompo zany a na fifandraisanao a amin'ny vadinao. De izay indrindra no ilantsika an' Jesosy ange, ilayntsika an' Jesosy satria tsy vitantsika ny nofo amandrazany, tsy vitantsika ny maha olombelona mpanotatsika zany, fa ilayntsika Jesosy Kristy. Mila resahantsika izy, mila omena azy zay mahavesatra anatsika, fa ainao tsara ny teniny, efa hainao raha teony, fa mifampiarana azy mety mbola manirana anao mantanteraka azy. Fa hainao tsara ny teniny eo amin'ny Matthieu 2:20 manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho anome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko zany atsony ianao hitondra an'izay anantona azy, mankanesa ty amiko, avy manatona mankanesa ty amiko, fa za manana vahaolana. Iza miasa fatratra ve ianao,
mavesatretana ve anao? Inona mivesatra anatin'ny fonao? Inona mavesatra be ao anatinao tena mahatonga anao tsy avy miaina tsony rehefa mila ho sepotra noho ny alahelo, noho ny vesatra, noho ny ratra sy mety nataonao vadinao ka natonga anao amin'izany. Toy ny tompo hoe mankanesa ty amiko, miantso anao izy anatonanao azy, fa izy anome anao fitsara. Afaka manome antsika fitsarana Jesosy Kristy araka ny teniny ao Matthieu 7:20. Reto raha no atao voalohany mitera ao ny efitranonao. Zany ny teny tompo hoe raha hivavaka ianao de mitera ao ny efitranonao de arindriny ny varavarana akatony zany de loary eo amin'ny Jesosy Kristy ny alahelonao rehetra, zay rehetra manavesatra ny fonao, zay rehetra mampalahelo anao, tiana ho zaraina amin'olona, tiana ho zaraina amin'olona ka hatonga ny olona hitsetranao. Fa ny olona zay iresahanao sy zaranao aza mety tsy ho amin'izay andrasanao akory no ataony, fa mety vao mainka ampitombon'ny ratra zay efa ao anatinao. Fa Jesosy Kristy raha izaranao zay manavesatra anao, vahaolana no entiny aminao. Maro ny tonga de mihevitra fa tsy mahasoa ny olona nanao ratsy taminao no avela fotsiny amin'izao. Maro mihevitra an'izany hoe azafady iverenantsika aloha le vavaka aro-tsainy ranomaso. Raha ohatra anao ka tena mavesatra, rehefa tena miresaka le izy zany tsy misy resaka hoe ahoana ny fomba entina miresaka amin'izany Jesosy zany, fa zay fomba entinao izaranao ny mavesatra aminao mihitsy, zay ana maivana anao mihitsy, tena avoay ao loary ao anatrehan'ny tompo zany, zay farany mahafaka ny alahelonao ka hanamaivana anao. Sady aza adino fa ny tompo miaino anao, tsy mandatsy anao. Ny tompo miaino anao, tsy manome tsiny anao, fa miaino anao izy. Ary izay fanonteny hoe izaho hanome anareo fitsarana, izy hanome anao fitsarana. Rehefa vitanao zany, rehefa mety ho fotoana lavalava lany, mety ho lany atsasakadiny, mety ho lany adiny ray na mahery aza, izaranao an'izany ao anatrehan'ny tompo. Rehefa vitanao zany de ny faharoa, manana fieritreretana tsara, manana fieritreretana tsara. Rehefa tena hoe afaka ny tao anatin'ny fonao, afaka ny afaka alahelo mantsy zany, sady le fizaranao tamin'ny tompo iny ny fanamasina miasa ao anatinao de ny amaivany ianao, de afaka manana fieritreretana tsara ianao. Ny tsy baikon'ilay lotom-potsony zany na ilay ratrapo, fa afaka manana fiadanana ianao, manana fieritreretana tsara ianao, tsy hamaly faty na anio fahatezerana, fa afaka anio fitiavana, afaka anio fitiavana. Azo atao tsara zany raha sitraka ao ny anio fitiavana amin'ny vadinao. Maro no tonga ho isika teo hieritreritra hoe ka tsy mahasoa ny olona ne zay nanao ratsy tamin'ny tena, izay manao ny tsy mety no avela fotsiny amin'izao, hoe avela fotsiny amin'izao ve zany izy, de vao mainka izy anitsaka tampon-dondray teo azy izy efa zany no nataony, de tsy tenenina amin'ny akory zany ny fahadalany, fa avela izy amin'izao fotsiny fa ny tena no any amin'ny Jesosy fotsiny no miresaka, de avao hoe ana fieritreretana madio de anao ny tsara. Zavatra roa ny tonga ho tsaina ny amin'izany lafin-javatra zany. Raha izara ny zavatra zay manavesatra anao ianao, tiako ho zaraina roa hoe inona ny tsara ho zaraina de inona ny tsy mahasoa ny zarana azy. Voalohany raha fanitsakitsahana, raha fitsangatsangana, raha manitsakitsaka anao vadinao, mampirafy anao, de zao no torohevitra omeko anao. Aza ampahafantarina azy akory ny fahafantaranao izany, tranga izay mampalahelo sy mahaketraka ny fonao zany. Tsy no izarana azy amin'ny tompo, raha fanitsakitsahana, raha fampirafesana, de torohevitra nomeko anao hoe aza ampahafantarina azy akory, fa fantatrao zany zavatra de zay no
ny ilanao ny miresaka amin'olona ny miresaka ny mamoaka zay omponao ka Jesosy Kristy no izaranao voalohany amin'izany ny Jesosy aloha ny izaranao azy aza mitady olona kory izy ary izarako hoe fa tonga de Jesosy aloha rehefa avy eo anao mety omeny tombotolo-tsaina hoe aleo manantona anyry zokirina ary olona ry na iry olona zay afaka anampy anao ny amin'izany zavatra zany aza ampafantarina azy akory ny fahalalanao azy zany zavatra zany ny maro efa niaina izany efa niaina zany tranga zany de betsaka no mizara fa ny fizarana izany amin'ny vady ny filazanao aminy fa fantatrao fa misy olona miaraka aminy any na hoe tratranao hitanao izy niaraka tamin'olona sy ny sisa ny fizarana zany de tsy ahatonga n'ilay vady izay tratra akory ny hoe eny ary fa azafady fa diso fa fonana hoe na mbola tsy aiky akory izy ny fahamarinana zany fa arakaraka ny hafantarany an'izany zavatra zany hoe hitanao fa miaraka amin'olona izy fantatrao fa miaraka amin'olona izy vao maika manampitrotraka ny fahavoazanao ilazany mihitsy hoe ka efa fantatrao ary zany zao efa fantatrao ary zany zao ka ahoana ny inona no ataonao efa fantatrao izy zany de inona no ataonao feno avonavona misy arrogance misy ary ndraindray ao anatin'ny olona zay tratrany amin'ireny lafin-javatra iny ndraindray tsika mihevitra ny hoe rehefa tratra vizy de baboka de mifony rehefa misy marina fa misy tokoa ny isan'ny fanahin'ny tompo de tena hoe mifona mibaboka ary tsy miverina any amin'izany tsony misy ny tena hoe miaiky ny fahadisoany fa ny maro amin'izy ireny aza de manohy ny ataony ihany rehefa avy eo betsaka ny amin'ireo zay efa miresaka mijoro vavolombelona ny amin'ireny hoe mizara ny amin'ireny hoe rehefa tratra ny vadiny na fantany fa manitsakitsaka azy mampirafy azy ka ny tenenina ny amin'izany vaovao zany de mody manaiky izy ekeny fahadisoany hoe tsy hanao tsony amin'ny fona sy ny sisa fa tsy manakana azy tsy hiverina hiaraka amin'olona zany hiaraka amin'le olo zany na hoe hiaraka amin'olona hafa indray fa tohizany ny tantara maro no mizara zany hoe tsy fotoana feo fotsiny izy fa rehefa avy eo izy de miverina miaraka amin'ilay olona indray na miaraka amin'olo kafandray andraindray moa tsy ray akory azy any arahany reny vady mijangajanga eny fa de misy olona maromaro ny ambadika any de mbola maheno anao teorinany hoe mbola misy mahita na tsikaritra ao fa hafahafa ny vadinao satria mahita famantarany ianao mbola misy olona miaraka aminy mety hoe any fisavazavanany telefony zay moa nefa nambarako tamintsika any amin'ny hoe tsy tsara ny savanao ny fifandraisan'ny vadinao amin'ny telefona zany iza no atsoa ny ato inona ny message ny ato sy ny sisa tsy tsara ary tsy fahalalam-pomba akory aza raha eo amin'ny lafin'ny fifandraisana zany hoe mijery ny etan'ny hafa izany mety ho fantatra amin'ny fihetsika ihany koa na mety misy olona miresaka aminao na amin'ny fomba maro samihafa ahafantaranao hoe mbola io fa mbola miverina miaraka amin'ilay olona izy na ihany koa no hoe olona hafa indray no miaraka aminy zay aloha zany tsy de tena tsara fa ho resahantsika hoe raha tena tianao ny resaka amin'ny vadinao ny amin'izany de misy fomba firesaka zay mety kokoa fa tsy am'izay mety fomba firesaka ao mahazatra ny tsara iresahanao aminy ny amin'ny zavatra satria miankina amin'ny tianao ampitaina mantsy le izy maro ny olona mantsy de ny hoe ny tsara fatarina de inona no fototra ny tarika raha ohatra ka fijangajangana le izy fanitsakitsahana le izy inona le fototra ndresaka moa tsika ny hoe horesahana amin'olona ve le izy sa tsy horesahana amin'ny vady sa tsy horesahana zaray de za moa mifahatsapako aloha fahafantarako amindreo zay miresaka ny tsara de tsy resahana fa resahantsika hoe
raha ohatra ka tena fanitsakitsahana ilay izy a dia raha tena tsy maintsy resaka dia ahoana fomba firesaka aminy fa ny olana hafa indray moa dia tsara ny resahana aminy ny amin'izany mba ahafahana mijery ny ahafahany mahafantatra ny olana sy mijery ny vahaolana ao anatin'izay fa miankina amin'ilay olana ny vahaolana miankina amin'ilay fototr'olana zany ary izay no mahatsara ny hoe fatarina mihitsy ilay olana hoe inona moa ilay tena olana e fa inona ny mahatonga an'izany izay ny zava-dehibe zany fa inona no mahatonga ny olana anankiray a izay mety ho samy manana ny azy andeha hiaraka amin'olona hafa akoatra ny vadiny a any ivelan'ny tokantrano miankina amin'izay ny vahaolana maromaro kristianina ve ny vadinao zanak'Andriamanitra manana ny Jesosy ve izy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy ve izy mamaky sy mandinika soratra masina ve izy soratra masina mantsy dia vakiana alalinina ary ao anatin'izany dia misy hafatra ampitain'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra ampitainy amin'ny olona izay mamaky n'izany soratra masina izany vakianao soratra masina dia misy tenin'Andriamanitra ao tiany ampitaina amin'ny olona anankiray ary afaka miteny amin'ny alalan'izany soratra masina izany ny tompo a dia any anatsika any avao maro hafatra hoe ho anaza ny teny izany misy tiany tompo anamboarana misy tiany tompo iainako misy fahotana tiany tompo ialako sy ny sisa rehetrarehetra rehefa mandinika sy mamaky a dia izay hoe Andriamanitra miteny aminao a ao anaty na hoe miaino ho fampianarana na miaino toriteny dia zao foana ny hoe Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ireny ary mampita ny teniny amin'ny olona izay a miaino azy Andriamanitra mety hoe toriteny anankiray na fampianarana ray na vaky teny anankiray zao ihany tovy fa ny hafatra ty Andriamanitra ampitaina amin'ny tsirairay avy a dia samy manana ny azy samy manana zay tiany ampitaina mifandraika amin'ny fiaindanao mifandraika amin'ny olanao tian'Andriamanitra fampiresa ary zay mampatonga ny hoe mba mamaky soratra masina ve mandinika soratra masina ve mianatra na manaraka fifanana na mamaky boky mikasika ampivady ve ianareo misy fifanana mikasika ampivady misy fianarana azo atao misy boky mikasika ampivady mamaky an'ireny ve fa reny a mahasoa reny fahalalana ireny a fa afaka miteny amintsika amin'ny alalan'ireny a Andriamanitra ianao ndray manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny vadinao manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny vadinao ndraindray tsika mantsy mieritreritra foana hoe ny olona dia mieritreritra foana hoe rehefa misy olona ohatra zany zao mijangajanga ny vady dia tonga dia ino no hita hoe ka ny vadiko misy nefa mijangajangako inona indray ary efa izy zao ny diso marina zany diso izy fa inona no mahatonga azy manao an'izany zay le tena hodadiavina zany ny hoe fa inona no mahatonga an'izany so dia mba misy anjara ndraiky tsy anankiray lay vady mampatonga ny hakilany lasa tonga hatrany amin'izany a fahadalana izany mahay maneho fitiavana venao manao na fifandraisanareo mivady ainao ve maneho fitiavana mizara mantsy zany mizara fitiavana tsapanao ve mahatsiaro tiana sy ho feno fitiavana avy any aminao ny vadinao zany hoe ny fitiavana zay zarainao ve a mahatsapan'izany ve mivadinao fa tena tia azy ianao mahay maneho fitiavana ve ianao ainao ve no mijery hoe inona ny zavatra tiany mivadinao ary ianao ve no maneho an'izany fitiavana zany mbola ho alalintsika daholo moa zany fa zany ny vahaolana tsapanao ve fa mahatsiaro tiana sy feno fitiavana ary tena hoe ny fonao a dia any ny vadinao ka ahafahany milaza fa any amin'ny olona hoe vadiko ny atia vadiko tena tia ny vadiko zay zany ilay refy ny afantarana fa mahay maneho fitiavana ny olona anankiray dia ilay vadiny minda afaka miteny hoe tia ny vadiko fa raha hoe ny fifaneho-pitiavana ataonao tsy voarainy vadinao fa zavatra hafa ny teneniny aminao sa tsy mahatsapa an'izany dikan'izay tsy hainao le maneho fitiavana mety mitia ianao mety ataonao zay faneho-pitiavana fa tsy le andrasan'ny vadinao zany faneho-pitiavana omenao zany a dia tsy mahatsiaro tiana izy fa mila afaka milaza izy fa hoe ny vadiko tia feny fanajana azy venao tena manaja ny vadinao venao betsaka vehivavy ny tena tiako resahany eto hoe betsaka ny vehivavy ny tsy mahay manaja ny vadiny tsy mahay manaja
vady hoe lehilahy lohan'ny vavy lando lohan'ny vavy ny sotra masina efesianina toko fa 5 toko fa 9 andininy mandininy faefatra ambiroapolo andininy fahatelo ambiroapolo 7 hatramin'ny faefatra ambiroapolo eo ny lahy no lohan'ny vavy manaja ajain'ny vehivavy ve zany hoe ny lahy no lohan'ny vavy ainao ve ny manaja an'izany voajanao ve zany hoe no vadiko no loha izy no mitarika ary ny ray-pianakaviana koa izy koa no miandraikitra tompon'andraikitra voalohany amin'izany fianakaviana zany ka mahazo ny hajany ve izy ny amin'izany sady tsy mahazo fa raha tsy azo n'izany hajany zany fa izy indray no to lasa tsy lofa tarihina sy tsy mahafantatra izay rehetra ataonao sy ataonao anatin'ny tokantrano satria heverinao fa mety avokoa zany de zany anisan'ny olana zany zavatra zany feny fanajana ny maha lehilahy lohan'ny vehivavy venao feny fanajana ny maha lehilahy lohan'ny fianakaviana venao fa zany zavatra zany mila fandinga mbola ho jerevantsika zany fa afaka fa mety ny sady ianao hoe zany ve ny ainanao ataonao amin'ny vadinao ve zany sa raha tonga amin'ny fahadalàna izy ankehitriny de izy no diso fa ianao mieritreritra fa tsy manana diditsandraikitra ao anatin'izany zava-misy iainana ankehitriny zany za moa zany raha tena fitsangajangana resantsika fa tsy voatery izany daholo fa maro ny antony mahatonga ny fangatsiahana ao amin'ny mpivady ny firaisan'aranofo afa-po ve ny vadinao amin'ny fiarahana aminao amin'izany lafiny zany manahoana ny atsarany zany samy afa-po ve ianao sy izy manahoana ny fréquenceany zany ifanarahana ve zany afa-po amin'izany ve izy sa manahoana fa zany lafiny zany mety mahatonga ny lehilahy mandeha manao ny fahadalàny any ivelan'ny tokantrano rehefa avy nandiny teny ianao de afaka mahita izay andraikitra ao anatin'izany olan'izany de za tokoa rehefa tena mandinika ao anatina fotony de misy andraikitra tokoa zay mety ataony anankiray mampatonga ny anankiray mety ho tonga tamin'izany toerana zany ary zava-dehibe ny fijerenan'izany lafiny zany sy ny fahatsapana ny amin'izany lafiny zany hoe misy andraikitra tokony atsaraina misy lafiny zavatra tokony atsaraina fomba fiteny fomba fiainana ny toetra ny fahasiahana ny fahakizitinana ny maro tokony hodinihana anatin'izany raha miresaka an'izany aminao tsy sanatry manamarina ny fitsangatsangana zay ataon'ny anankiray ao anatin'ny mpivady sanatry de sanatry tsy hoe manamarina na hoe mandiso anao zay eo amin'ny toerany mety hoe victime mangamba hoe za ve fa zao no mahazo de ny vadiko indray no avela anitsakitsaka fa iza indray no asaina manova toetrako za indray no asaina manova ny fiainako za indray no asaina manova amin'ny fijeriko za indray no asena tony sy anana fahatoniana sy andefitra fa izy zay efa manitsakitsaka sy manao ny ataony de manohy ny fahadalàny ihany tsy zany fa samy manana ny andraikiny io ary zay olona manao an'izany de diso izy meloko eo anatrehan'Andriamanitra izy nalàna vavy manao an'izany meloko eo anatrehan'Andriamanitra ary meloko eo anatrehanao koa tsy mety zany tsy manamarina an'izany fa Andriamanitra efa milaza fa halako hoe aza mitsangatsanga tsy sitrapon'Andriamanitra ny anaovan'ny olona izany fitsangatsangana izany ka raha miresaka an'izany tsika ny amin'ny hoe misy fandinihana tokony atao fandinihan-tena tokony atao ho an'izay mieritreritra fa hiaran'izany ka petraka eo amin'ny toerany ataontsika hoe victime noho zany zavatra zany de fandinika izany
fa raha ny atezerana no mbola ao anatinao, raha mbola feno atezerana ao anatin'ny fonao, raha mbola feno lolompo ao anatin'ny fonao, raha mbola ny valifaty no mameno ny fonao, dia tsy afaka ny androso ianao ary manimba ny tenanao ianao, satria tsy ahasoanao zany no tsy ahasoa ihany koa ny vadinao, ary tsy ho vahaolana eo amin'ny tokantranonareo. Mino aho fa zay rehetra tratran'izany dia tsy ny hoe ahatonga ilay vady andraingiraingy, na ahatonga ilay vady ho voakapoka, na ahatonga ilay vady ho voasazy, na ahatonga ilay vady ho vo no tanjony izay iaran'izany, fa ny hoe ahoana no ialan'ny vadiko ao anatin'ity faharatsiana iainany ity, sy ny hoe ahoana no anarenana indray a ny tokantrano a izay efa mangatsika, ary tsy fangatsiahana fotsiny aza fa mety efa maro, misy nefa hoe andalam-paharavana. Ilay iaran'izany leo tofoka ka mitady lalana hafa ivoahana ao anatin'izany, misanatria eritreritra fisarahana, eritreritra fisitahana, eritreritra sanatria famonotena ao anatin'izany olana zay mety iaran'ny miatra aminao zany. Fandehantsika anaraka hira anankiray ilazan'ny tompo amintsika ao anatin'ity hira ity, ahafahantsika milaza hoe tsy marina angentsika, tsisy marina eo amin'ny fiainantsika. Azany tateo soatra masina ny hoe tsisy marina na dia iray akory aza isika, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsisy marina. Ity hira ray ity ny lohateny dia ny hoe amour injuste. Ndeha anaraka izay tsika amin'ny teny frantsay izy ity, kanefa mino fa ho azonao ihany zay tiany ambara ao anatin'izany. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais
qui regarda ce que je ferais comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Amour injuste ny hira zay narahantsika teo zay. Marina tokoa fa ny rahatrapo dia mahatonga antsika ndray eritreretra hoe za tsy mila heloka, fa Andriamanitra ilay nahita ny fahotantsika, mahita ny tsy fahamendrehantsika, mahita ny fahadalantsika. Izaho na ianao zay mihaino aho mety haran'izany zavatra zany, ianao koa ny tsy marina e, za koa tsy marina, ary zay indrindra le hoe hoy ny ten'Andriamanitra hoe tao anatin'ny na dia tao anatin'ny tsy fahotantsika isika dia tonga Kristy hamonjy antsika, na dia tao anatin'ny tsy fahamarinantsika mihitsy no nahatonga azy aniraka ny zanany mba hamonjy antsika. Zany hoe ny vadinao zany dia mila famonjena, tsy hoe mila kapoka na mila fanasaziana na mila latsalatsaina na mila tabatabaina, fa mila famonjena izy. Ary zay famonjena ohatr'izay no nijerevany tompo antsika, jerevan'Andriamanitra antsika hoe raha ao anatin'ny fahotany ny olombelona, anatin'ny fahaverezany olombelona, hita fa misotra makany amin'ny lalana andiso, efa anatin'ny fotaka mandrevo dia tanana ny tediaviny amonjy azy. Famonjena no ilainy fa tsy fandatsahana na famelezana na hoe fombakeko kapohana iletika, fa tena ny tediaviny dia tena famonjena. Ary zay le hoe amora ny justa resan'ny raha teo ny hoe tsy mendrika izaho sy ianao, kanefa kosa dia izany fitiavan'Andriamanitra zany, ilay fitiavana tsy misy tambony, tsy misy takalony, fa ho an'izay rehetra manaiky an'izany famonjen'i Jesosy zany, mahatsiaro fampanota dia afaka mandray an'izany famonjeny avokoa. Ary efa vita izany famonjeny zany, fa ny mandray azy no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona. Zay le hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao, tian'Andriamanitra zao tontolo zao, dia nomeny ny zanany. Iny ny zanako ary alefako amonjy anareo. Ny tanjona dia hoe mba tsy ho very ianao raha mino an'izany famonjeny zany, raha mino an'izany Jesosy Kristy mpamonjy zany ianao, dia tsy ho very ianao fa anana fiainana mandrakizay. Dia zany no lojika an'Andriamanitra hoe ny olona very dia mila famonjena,
ary ny famonjena dia fitiavana no amonjena azy, fitiavana no nomez'Andriamanitra antsika ny zanany dia Jesosy Kristy zany, ary io dia hamonjy antsika, ary rehefa inoantsika zany Jesosy Kristy mpamonjy zany dia azontsika ny famonjena ary dia andova fiainana mandrakizay antsika. Ary zany no teny tompoko ho andraikitra ho raisinao hoe raha ao anatin'ny fahadalàna ny vadinao dia ianao ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana, ho fiasana, ho mpiara-miasa aminy hamonjy ny vadinao. Ozy ny apôstôly efa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, mpiara-miasa amin'Andriamanitra mba ahatonga ny hafa ihany koa andreny filazantsara, andraisan'ny famonjena, ananany fiainana mandrakizay ilay efa tian'Andriamanitra omenantsika raha teo. Zay zava-dehibe tokoa satria raha raisintsika ny amin'ny hoe ny ratra-po no entina mijery ny olona anankiray eo anatin'ny fahadalàna satria nandratra izy dia tsy ahavita an'izany ianao. Ary Andriamanitra rehefa manao fahadalàntsika dia marina mino fa malahelo izy, malahelo koa izy, fa tsy zany alahelo n'izany no mibaiko azy, tsy raharahantsika, fa rehefa aveo izy manolotra ny tanany foana hamonjy antsika. Zay rehefa teny teto ary mavesatra entana venao, makaresa dia mahatsony ianao akany aminy ka izy hanome anao fitsarana, fa tsy vao maika ampiko indray ny entanao, mavesatra aloha ampiko ihany, avelanao tena avesatra tsara any satria mafy nataonao ka aleoko nao mba hatsiaro fa ohatrany ahoana zany fangiry firiny zany, dia raha mangiry firy anao dia amin'izay tsapanao hoe ay mangiry firiko, tsy zany ny vahaolan'Andriamanitra, tsy zany ny tiany tompo atao, tsy lalam-pamonjen'ny tompo zany, tsy zany no entin'ny tompo hamonjy ny olona, fa fitiavana mandrakizay no ny tiavako noka zany nampaharetako ny famindram-poko aminao ho ny soratra masina. Ny faharoa dia ny hoe raha toa ka tsy fitsangajangana ilay izy na hoe nitsangajanga ihany izy fa za aloha zany dia ny tena ny tsara dia tsy miresaka an'izany, fa raha tsy maintsy hiresaka an'izany ianao dia izao ny fomba hiresahana azy ary raha hiresaka an'izany ianao, satria io tsika no mampangatsika zany fifandraisana, dia afaka resahana izy raha tianao resahana, inona le antony ary ampatonga anao nangatsika, ampatonga anao tezitra, azo zaraina ihany zany raha tsy sitraka ao koa ny zara azy. Raha mavesatra ianao ka hitanao hoe tena mila mizara, raha ny marina rehefa tena andresaka tamin'ny tompo efa tokony hoe afaka, fa raha ohatra izy hoe tokony ahitsy ny olana tamin'ilay hoe fitsangajangana tamin'ny fitsakisahana ilay izy lasa vao maika mitrotra ny indrindra raha ny lehilahy, vao maika koa izy mitrotra zany rehefa aveo, vao maika koa tsy arakaraka le eritreretintsika hoe rehefa tenenina azy dia amin'izay izy miatony, vao maika koa izy mitrotra na koa izy hoe efa fantatrao zany fa izy fantatrao zany dia zay ataonao ary, zay le olana, zay no lasa mampatonga antsika aminao hoe indraindray tsy tena vahaolana le miresaka fa raha tsy maintsy resaka dia zao le fomba resahana azy ary. Inona no mahazo anao zany hoe ilay fihetseham-potary amin'ny voalohany iny mbola sy tonga any amin'ilay tena fahatezerana zany, zay no tadiavina efa naninona dia iny ny resahana, tsy ny vadinao zany no ataonao resaka hoe ianao aloha ay tena zany ny fanaovanao ay dia hitsakitsahana mihitsy tratrako mihitsy ianao zany hoe tsy izy no atao resaka, tsy ilay zavatra nataony no atao resaka. Zay zany tena apetraka tsara aloha zany zavatra zany, apetraka tsara aloha raha hiresaka ianao dia tsy ny vadinao no atao sujet, tsy izy no resahana fa ianao no resahanao. Tiako hazava tsara zay tiako hoekenao raha ohatra ka hiresaka ianao. Ny antony mampatonga ana amin'ny teny hoe tsara ny anekenao zany lazaiko zany dia mba tsy hahatonga ny fiafaran'ny resaka zay ho ataonao ho lasa ady. Raha ny fomba firesaka mahazatra taloha mantsy no hiatrehanao azy dia mino fa ady ny hafaran'ny resaka reo, ady, dia mba tsy hahatongavana amin'izay ady zay dia tsy mahatonga ana amin'ny teny hoe aza izy no atao resaka, aza le izy no ataonao resaka hoe ianao aloha ianao zay le hoe fanambarana ianao na hoe le message tu, zay zany tsy izy no atao resaka fa ianao no fanambarana aho na izaho no resahako satria tsy mety amiko ny ataonao ka miresaka amin'ny momba anazy fa tsy mety amiko ny ataonao ka dia ianao no ataontsika resaka eto ary tsy maintsy miovy ianao androany, tsy maintsy hovanao ny fombanao,
satria tsy afaka hanery olona iova amin'izay ataony sika. Marina fa vadinao izy, marina fa mety anao fanekena izy, marina fa nilazana metoky izy, marina fa nilaza fa tianao izy, kanefa tsy afaka ny hanery azy ianao anova ny amin'izay tokony ho ataony na hanery azy ny amin'izay hoe zao no tsy maintsy ho ataonao na hoe zao no ataonao. Tsy afaka anao an'izany ianao. Raha ozy ianao hoe ataoko zany ka, de izy hoe nanaona zany ianao azy ianao tsy ho voatery anaraka an'izay lazainao izy. Zay le hoe tsy afaka. Ianao mety ho afaka hanery azy fa ny tanjonao tsy ho tratra. Zay le hoe rehefa tsy tratra ny tanjona dia tsy misy dikany zany. Fa raha ny tanjona tena ho tratrarina, vao mainka analalina ny lavaka efa misy ianao, ny elanelana misy eo aminareo sy ny fangatsiahana efa misy, mino fa tsy zany ny tanjona tena ho tratrarina hoe raha iresaka aminy dia tsy hoe akory ny ampiady anay no tanjoko, ny ampakorotana anay ny tanjoko. Raha izay ny tanjonao dia tohizana le ny mahazatra taloha. Fa raha tsy zany ny tanjonao fa ny anarina dia tsy zany. Fa izao hoe ekenao tsara aloha hoe tsy ny vadinao no atao resaka fa ianao no resahanao. Inona moa ny resahanao mikasika anao zany? Maninona ianao? Maratra, malahelo, vohitsakitsaka, atao tsinitsinina, fitahana, dia zany ny resahanao hoe za dia tena malahelo androany, malahelo androany, rotodrotika ny foko, tena maratra lalina, tena diso fanadiana sy ny sisa. Zany hoe izay mahazo anao no resahanao satria aikay manitsakitsaka akay ianao. Zay zany. Zany hoe tsy ianao tsy izy no resahana fa ianao no resahanao. Tiako hipetraka tsara zay raha nitanjona zany ny anitsy ny vady, anova ny comportement zay tsy mety, anova ny toetrany, izay no hita fa mahomby kokoa. Zany hoe mandona ny fono zay, satria hoe tsapany tsara mihitsy le zavatra tianao ampitaina hoe aika te hampita ianao fa tena mijaly ianao noho ny ataony. Raha ohatra mantsy ka hoe izy no to de fatrapatraranao dia tsy fiarovan-tena no valina zay, fiarovan-tena sy lainga no avaliny an'izay. Fa tsy mivatana mantsy ilay fanambarana atao ao anatin'ray hoe fanambarana aho na hoe le message jeu zany atao anatin'izay. Asa raha azonao no tiana ho resahana, efa niresantsika foana moa zany. Fa ny olana dia zao hoe tsy mety eken'ny olona na anao betsaka nareo no mihaino fandaharana rehefa manantona midinidinika na miresaka amin'ny telefônina dia tsapa foana ao anatin'izany ny hoe tsy mety folaka eo amin'ilay fahazarana sika, tsy mety folaka fa enontsika ilay fandarana dia ohatra mahafinaritra antsika fotsiny, fa hoe eo amin'ilay fampiarana azy ohatra ny sarotra amintsika ilay mampiatra azy. Za manaiky tsara fa tsy mora le izy, fa ny tanjona ny tokony mahatonga antsika hanana finiavana, hanana motivation koa hoe anao an'ity satria zao no tiako hatongavana. Fa ohatra ka hoe tsy le tanjona tiantsika hatongavana tsy tiantsika hotratrarina dia mahatonga antsika tsy resy lahatra amin'ilay izy. Fa raha tianao ny anova ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra hanovany vadinao dia anisan'ny efikasy, anisan'ny mahomby ity message jeu ity ao anatin'izany. Dia rehefa miresaka amin'ny fanantona ohatran'ireny zany dia tsapa foana ao anatin'ilay izy hoe tsy mbola tafita ilay izy ary mbola tsy mampiatra an'ilay izy tsika. Dia nefa tsika any manantena hoe le vadiko sy mety miova. Za tsy hoe kory misy garantie le izy hoe rehefa ity dia tsy maintsy miova izy, fa ny tombony aloha zany voalohany dia hoe lasa tsy farafaratsiny tsy miady rehefa miresaka, tsy miteraka ady mantsy izy ity rehefa miresaka. Fa ny anankiray tonga dia miady foana raha vao miresaka. Raha vao le fomba taloha le fanambarana ianao zany no ampiasaina le message tu dia na ny message vous dia tsy maintsy miafara amin'ny ady izay. Fa rehefa fanambarana izao zany na le message jeu dia tsy ady, tsy miteraka ady zany,
tsy miteraka ady satria tsy miteraka tsy mahatonga ny vadinao hiaro tena, tsy mahatonga ny vadinao andainga, tsy mahatonga ny vadinao ho tezitra, tsy mahatonga anazy eo amin'ny toerany hoe nde hiaro tena satria atake satria rehefa tsy mahatsiaro voadonana izy de tsy miaro tena fa am'le ray izy voadona fa tsy mivatana ary zay mahatonga azy tsy miaro tena satria anao nge tsy mamely azy zay le izy satria zay rehetra vo de tsy maintsy miaro tena rehefa misy fanafiana de miaro tena foana ny olona zany masontsika io raha vao misy fahavalo de nikipo azy zay le fiarovan-tena zany ao anatin'izay fa raha ny anitsy de sarotra ny ino hoe io fomba taloha io no entina manitsy tsy tafita any amin'ilay tiana ampitaina zany afatra zany fa ny zavatra voaray ny mpandray afatra de ny mikasika ny fanohitohinanao ny maizy azy rehefa mesazy toy zany rehefa ny fanambarana ianao de fanohitohinana ny fiainana zany manohitohina azy ianao mamely vela manometsiny azy ianao manao tsinitsinina azy ianao fiheverana azy ho vendrana sy ny sisy zany hoe tsy ny tianao ampitaina no tafita fa vao maika mandrehitra ny afo a indray zany zavatra zany de tsy mahagaga fa ny fifandraisana zany mpivady manao fanambarana ianao lavo zany de tsy mahafinaritra mihitsy fa mifampitondra alahelo mahatonga ratra-po mandrakariva ka tsisy fifandraisana mafantatra ka tsy te hiresaka tena vao miresaka ne vao miresaka aminao de miady fa satria ilay resaka atao le fomba fitondrana an'le resaka no mahatonga an'ilay alahelo zany ao anatin'le izy tsy mahitany tsy mamety an'le izy nge le olona ndraindray hoe tsy mety ny ataony de raha ohatra ka to de omenao tsiny izy de kaky izy fa raha ny zavatra mahazo anao ndrasanao de azony hoe ay ve ay moa tsy mety zany le izy tsy mety aminao zany zay le izy mantsy fa tsy hoe hitanao rehefa manao fanambarana ao de hoe tsy mety amiko le izy fa ny fanambarana ianao de tonga de hoe ianao ny tsy mety ny ataonao zany to de manomety siny an'le olona zany ka ny olona mety hoe mety zany ataony zany fa ianao etrika an'le izy no tsy mety aminao le izy de zay no mahatonga izy hoe tsy omenao tsiny izy am'le zavatra ataony satria mety hoe mety le izy fa rehefa vokany ety aminao ndraisanao de tsy mamely azy ianao hoe tsy mety ny ataonao fa hoe zany ny vokany ety amiko de ny tiako ao ambara ao ambadiky le afatra de hoe mivay ianao fa tsy raha tianao de tsy mety amiko zany de hovay ary ny ataonao zany zay zany le afara tiantsika ampitaina ny afara tena ampitaina zany anatin'le izy de hoe hiarany zavatra ataonao tsy mety amiko le izy aminao metimety tsy mampaninina anao le zavatra ataonao fa amiko zay hiaran'le izy tsy mety amiko le izy dikan'izay hovay le izy zay zany no afatra ampitain'le fanambarana izao fa ny fanambarana ao kosa ny afara tena ampitaina de hoe tsy mety ny ataonao diso ianao mivay ianao de tsy eken'ny olona zany satria hoe ahoana ny lazainao fa tsy mety zany amiko zany tsy problema amiko zany tsy olana mihitsy ahoana ny lazainao fa diso ianao tsy mahazakako zany lazainao diso zay le izy zany ka tsy mitondra soa eo amin'ny fifandraisana izany fomba fanambarana ianao zany inona ny fanambarana ianao moa ny filazana an'ilay olona avy hatrano ny fahatsapahanao fa diso sy tsy mety zany ataon'izany mino aho fa raha efa noloarana teo amin'ny tompo ny entanao de miroso tsikelikely amin'ny fahadiovampo ianao fahatelo zany hoe fahavononana anao ny tsara vonona anao ny tsara zany hoe anao tsara manoloana ny vadiko tsy ilay nataony no mampatonga na amaly ratsy fa za anao tsara io ny lakile amanany olana io vonona mela eloka ary verina aneo fitiavana zay ny lakile zay vonona anao ny tsara dikan'izany mila mamela eloka aloha vonona mela eloka ary verina aneo fitiavana indray raha ny zavatra nandalo tao anatin'ny saiko raha ny alahelo sy ny atezerako tsy afaka ny anao an'izany tsy afaka ny anao ny tsara tsy afaka ny amela eloka ary tsy afaka ny fitiavana aminao tsony fa mafy ny nataonao fa rehefa niloarako teo anatrehan'ny tompo zany rehefa nizaraiko tamin'ny tompo zany rehefa nambarako taminao koa rehefa avy eo hoe inona ny zavatra tsy zakako inona ny zavatra miainako
manoloana ny zavatra nataonao dia vonina ny amela heloka. Hoy ny soatra masina hoe ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Iverina ny fitiavana. Petera voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Petera voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Dia izay no azo nomenantsika tamin'ity andro antsika tapitra ny fotoana, andeha marany fotoantsika hivavaka isika. Tompo misaotrany amin'ny fitiavanao nafahana fampizarany amin'izay teninao androany izay matokisay fa izay rehetra sitraponao anamboaranao sy aniditsinao ny tsirairay dia fananao masina no hiasa ahafahana tokoa mitondra fiovana anatsarana fianaratan'izany tokantrano izany. Ho anao ny voninahitra ho amin'ny akosan'ny fiadanana ny anaran'i Jesu Kristy. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.